za ve iseho hainy amboy manarina ohatranao inona ny nidiran'izany amin'ny resaka fandirana manina no ampijalianao ny vahoaka tsy mba mijoro anao ao abenetsy ao anatin'izany nefa anao mba no olona avany atoy ara de ambarako eto re mpifoatapoko manampim-bady anao anatin'le izy sénateur tsy mety zany ianao avany atoly ara mijano ny vahoaka vononareo ny vahoaka nefa anao avany atoly ara isika zao izy ianao hoe mikitikitika voakana Antananarivo eto ataoko mahita hoe mikitika voakana Ambohimanarina na Antananarivo amin'ny tsy mety de aferako am'izao fotsiny ve raha ianao io koa de za koa milaza aminao raha ianao koa ikitikitika isakana ny fampandrosonany aminay ihany a de ahitay koa anao fa base filiara io no hampandroso aminay ihany io ka présidencité nefa contre anio nefa izy avany amin'ny tolera avany aminao any izy raiky zany olombelo fa sy olombelo aby zahay ihany io betapera ny ololenika ka vitsy ny olona tian'io zany nareo aneny raha tsy hainareo de manjary miteniteny fahatany eto ao nareo zavatra tsy hainareo Asiso kajiny avy ianareo vahiny manakaja na saina tokolasy tokovavy ankafaliana tanteraka no iarabanantsika rehetra tonga soa mizao lanonana fanolorana amin'ny fomba ofisialy ireo camion izay miisa 80 fitaterana rano fisotro madio ho ana Antananarivo sy ny manodidina izao dia makasitraka fiananao Andriamatoa Filoha tonga manome voninahitra n'izao fotoana izao mbola afaka miteraka mabesika tompo tompontsika avy hatrany amin'ny fandraisam-pitenenana Andriamatoa ministra ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana izao fotoana izao raha isika mitehaka ary Andriamatoa Lalaina Andriana Melasoa Andriamatoa Filohan'ny Republikan'i Madagasikara Atsaina, Andriamatoa vice-président-ny Assemblée nationale, Andriamatoa gouverneur, ianareo Andriamatoa député, isika ministra namana, isika rehetra mpiara-miasa ianareo vahoaka, izay tena iankina ny fonony Filohan'ny Republika, ianareo no antony tongavany eto. Dia faly miaraba antsika miaraba manokana anao Andriamatoa Filohan'ny Republika tonga soa eto amin'ity toerana ity satroko ny tsy hanonona teny eto ijoro eto anoloanao Andriamatoa Filoha satria tsy izano antony atongavan'ny olona rehefa toy izao fa ianao nefa mo teny nomena ho ny mahasolanga sanatria mitafilamba i masony tompony fa kosa tsara ihany ny mampatsiary rehefa fotoana toy izao atraiza marina ny fanapahan-kevitra sy ny finiavana atongavana amin'ny ezaka ohatran'izao tsaroko tamin'ny heritaona latsaka kely ohatran'izao Andriamatoa Filoha nanome toromarika ianao hoe olana be ny rano Andriamatoa ministra inona no ataontsika ary toromarika tonga de mazava amboaro ny rano fa tsy vita amin'izay tsy azo atao hoe rehefa mamboatra lavitrezaka ho ianao Andriamatoa Filoha de tsy hijery ny andavanandro ny vahoaka malagasy zay raisinao ampitiavana rehefa mandefa fitarainana rehefa mandefa message aminao mivantana ary izany no antony ijoronao isanandro sy hanomezanao toromarika anay ministra zavatra tsy mba fahita teto amin'ity firenena ity ny filoham-pirenena miaino mivantana vahoaka malagasy ohatrany nataonao zany Andriamatoa Filoha alao azava resaka ny faharoa Andriamatoa Filoha tsaroko ihany koa ny teninao hoe rehefa manao ny asa dia atao tsara atao aingana tadidiko tamin'izany fa rehefa atao anaty krizin'ny rano dia nafaranao ny camion avy any amin'ny faritra satria hoy zahay teknisianina hoe le rano mihitsy ane Andriamatoa Filoha no mbola tsy tody ihany aloha raha tsy vita ny fanamboarana an'ireo fantsona sy ny sisa ireo ka tsy maintsy mba taterina aloha fa teninao tamin'izay Andriamatoa Filoha hoe tsy tokony ho eternelina hoe sorona ho an'ny faritra foana ny anazy fa mitady hevitra isika dia tokony zavatra tena ampiasaina ho Antananarivo amin'izay ny atao mandra-pavitan'ny asa
tsy vahaolana maharitra ireto fa vahaolana vonjomaika satria Andriamatofolo araky ny baikonao araky ny toromarika ao efa ao anatin'ny fanarenana ny Ranonatananarivo isika. Tamin'ny farany ianao tsy mbola ela akory efa nanao ny lancement travaux rehetra teny Mandroseza. Namenao tamin'izany ihany koa ny hoe reny ny groupe électrogène de secours misy 520 izy ao zay tokony anatsarana ny famokaran-drano sy ny famatsian-drano efa voapetraka avokoa ireny fanomezanao ireny Andriamatofolo ary mitohy amin'ny hoe rehefa ao anatin'ny asa isika ny andro raha teo maintany dia nanome toromarika mihitsy ianao ay maivanina foana aloha ny famatsiana n'ilay rano fisotro madio fa tsy hoe avela fotsiny ny olona dia hiandry an'le asa ho vita ny asa mandeha ihany ny andavanandro ny mponina araky ny toromarika ao tokony ho jerena foana ihany amin'ny resaka famatsian rano fisotro madio. Izany no antony anolorako ny fisaorana manokana anao Andriamatofolo lay mijery hatramin'izay farany kely indrindra zay ka hatramin'ny faratapony ho an'ny andavanandro. Hita raha ny fotoana ny Andriamatofolo tsy tokony hoe eto ihany etady tokony kabarinao hoe raha iandry anao daholo ny asa vita eto amin'ity fireneny ity zay vao andeha voatokana Andriamatofolo mety mitady fotoana 1 ohatra ny fotoana laninao eto ianao isanandro nefa tsy ho araka ao daholo zany fa ny isaorako manokana Andriamatofolo dia mba nanokananao fotoana ny sehatry ny rano fisotro madio, nanokananao fotoana ny vahoaka Antananarivo amin'ny mba ahafahanao miatrika sy manolotra azy ireo an'izao fanomezana izao fa dia misaotra mankasitraka era-po era-tsaina Andriamatofolo ny zavatra izay sanatria tsy mety vitanay ministra dia ifonana mialoha Andriamatofolo satria raha ny teninao dia tokony tena efa betsaka ny zavatra vita fa ndraindray mo olombelona ihany ny tena ary aty aminay ny tsiny raha sanatria misy ny mbola tsy tomomana fa raha ny zavatra vita kosa dia tena ianao no antony, ianao no erana amin'izay rehetra vitanay satria toromarika eo fanapahan-kevitrao ary taridalana avy aminao no avitanay an'izany rehetrarehetra izany. Ko dia mirary ny soa sy ny tsara rehetra ho anao Andriamatofolo. Ho salama hatrany ianao amin'izay rehetra ataonao ho an'reto vahoaka malagasy rehetra zay miandrandra sy miaina miaraka aminao mankaty anao isanandro ireto. Misaotra tompokalahy makasitaka. Mankasitraka n'Andriamatoa ministra isika ny amin'izay lahateny izay aran'izao rehetra izao indray dia voninahitra ho any mangataka-panadala an'Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara raha isika mitena tokoa Andriamatokely. Klasy tovovavy Andriamatoa filohan'ny antenera-pireneny naloha solomavambahoaka Andriamatoa gouvernement faritra Analamanga Andriamatoa ministra ianaratompona isatokana sy ministra mpitiamana ihany koa eo anivon'ny gouvernement fa indrindra ny anareo zay manaky eto tena ao anatin'ny infaliny tena filohalevitra ny antenera-pirenena Andriamatoa ministra, Andriamatoa gouvernora, Andriamatoa bentanàna sy ny coordonnateur ny mpazakatolika tompo iroso amin'izany izy. Ferrari, ça va. Regato classe tovovavy Andriamatoa Republikan'i Madagasikara
amin'ny fanomezana voninahitra n'izao fotoana izao dia mbola hitehaka navesika tokolasy tokovavy Andriamatoa voalohany Repoblika